Apakoe feno alahelo ny andro arive masoandro mody mampatsiaro volodine tapidalaka leza tsy afaky very nany aorinde amafany ranomasina bizy akaiko anao fa misy teny mahery sany fity malemy fa lasa neto akehitriny natoko anao tamreny zio matikambana mila vila empona sisa mamiravira zakakabatabana ny foko zao tokana rery sy magnihina fa malina ny fanaovatsika velome malalako mifity manakamo ka tsy mahay mifone fa tisoko ekekoe malahelo manenina malahelo awe zaho enao efeny atsandry nolo kafe manirery magnina manirery awe zay rehetra ny ainatsika konga mavofafe renina tsalofa ho afary raha misy olona tianao karakara tsary aza-pahoriny izy aza velanao ihany anoriny tady anazy ianao ka mety efantary renina tsalofa ho afary raha misy olona tianao karakara tsary aza-pahoriny izy aza velanao ihany anoriny tady anazy ianao ka mety efantary tarakeo Itako mafy anao tsy nahitana efa miara-dalany anareo sambatra anareo ifampitantanao tsafeniko fa marary angambarazo nata yamety eto amzaho le fotoana zay ny famalitsika tsy avelako andaho ianao iny fantazomiko amboboriko nomeko anao ny fitiavana rehetrarehetra zay nangoniko fifamalina ny fanaovatsika velome malalako mifity manakamo ka tsy mahay mifone fa tisoko ekekoe malahelo manenina malahelo awe zaho enao efeny atsandry nolo kafe manirery magnina manirery awe zay rehetra sianatsika konga mavofafe nenina tsalofa ho afary raha misy olona tianao karakara tsary aza-pahoriny izy aza velanao ihany anoriny tady anazy ianao ka mety efantary nenina tsalofa ho afary raha misy olona tianao karakara tsary aza-pahoriny izy aza velanao ihany anoriny tady anazy ianao ka mety efantary tarakeo Aragewe, Aragewe, Aragewe. Yenera, fanmera batsika rehetra amizao arivo zao nenina tsalofa ho fara ozy izy nga saida édition spéciale andra satria misy vaovao anankiroa zany lehibehibe ity resaka mamasosy sy ny amo nataoko hoe mamasosy sa pepeta zay nataoko titre ary ny resaka volamena tany Afrique du Sud ho lazaintsika eto alohan'izay asiantsika kapitandrika kely fa ny hira mandeha androany dia saida daholo mba hitantsika ny tena fandehany ndefa hira raitsika dia anoka ndao Dai maraina be ho anisy tonga nandondona tao ambaravarana ny tonga ampandrosoana tsy dada be no ely tondrako ny feny vola fa zaza vavy jejety sady molamola nampandrosoko izy nataoko manahoana na ny taniko tsara so de tsy ampitona votsy garanty zato samby soma so de evenao ane hitondra-poma isa roa iwe efa matsiaro sambatra iwe ohatrany hoe any an-danitra iwe eny ambony
bakabaka iwe zay le hoe tafalatsaka iwe efa matsiary sambatra iwe ohatrany hoe any an-danitra iwe eny ambony abakabaka iwe zay le hoe tafalatsaka avy le hinana save iantso trano lay vangalako fianisa defa atao trano amle fandianao manaitra mampamamomamo fa mamamo tsara sady makamamimamy mamy zejereko lasa loko mavokely fijerinao mekeko tsy mila mifampiteny mampalasa lavitra manentiny eny hoeny zay vao tena tafalatsaky lasaka nateraka azo rofina misotro ohatrany hoe le biscuit vo hitsaky ny kitro lasa misy sary malepantsolaboto lelakona vatriky mipito 1, 2, 3 iwe efa matsiary sambatra iwe ohatrany hoe any an-danitra iwe eny ambony abakabaka iwe zay le hoe tafalatsaka iwe efa matsiary sambatra iwe ohatrany hoe any an-danitra iwe eny ambony abakabaka iwe zay le hoe tafalatsaka kalma farerakeo enao hoe tafalatsaka tanterakeo enao hoe enao natotona fatso hoe zany any nangataka zany lazainao fa tafalatsaka kalma farerakeo enao hoe tafalatsaka tanterakeo enao hoe kanefa mampifilana mitirako manaraka varavarana malalaka 1, 2, 3 go iwe efa matsiary sambatra iwe ohatrany hoe any an-danitra iwe eny ambony abakabaka iwe zay le hoe tafalatsaka iwe efa matsiary sambatra iwe ohatrany hoe any an-danitra iwe eny ambony abakabaka iwe zay le hoe tafalatsaka Ay, zafady fa tsy ianao ny te daviko fa le namanao maly iny e. Nakatona ireo dia tatona le mpandekamako malivy aza miditra amin'ny fefa manina kizy manjakely sady vaty be amin'izy za zao ohatra za sy nita tena okey tapaka le aza fa hoany teny tapaka atao tsy mazava bon ravantsika rehetra amin'ny ty andro alarobia tsy miveriny ty kopatratroka ho amintsika rehetra ary faly foana mifankahita aminareo ary araky ny lazaiko hoe ity fitondram-panjakana ity dia tsy misy andro ray na anakiraha tsisy andro ray mihitsy ka tsy hanaovan'ireto ka tsy hanaovan'ireto toetra tsy mendrika zany dia hiresaka amin'izany tsika androany ary tsara ny milaza ny fandehan'ny raha fa ny lohateny dia ny voalohany dia ny mamasosy PEPETA faharoa mafana be aty fa miala tsiny tompoko ho avy manko ny orana rehefa avy eo dia manao tanikorana be le izy miala tsiny dia ny faharoa le resaka volamena any Afrique du Sud bon voalohany aloha raha ny situation moaly zany dia hoe nisy ny séquestration nisy ny tir dia ny tsao mandeha dia hoe lasa any amin'ny hôpitaly saida taida ary ny hita maso dia nanao démenti lalatsina raha foton-drazafy hoe tsy misy an'izany eto dia miala tsiny miala fondro tsy andefa n'le bande enregistré les conversations privées enregistré reny zavatra reny manko saripady izy reny ary aty andafy tena saripady ary tena saripady mihitsy satria conversation privée zany raha tsy journaliste ianao dia tena fady ary tena fady ny publier an'izany quel que soit ny contenu an'le resaka zany hoe koa tsy midika hoe tsy journaliste fa ny source an'iny zavatra iny tsy fantatro
Ary vaizany angany ka manahirana raha vao tsy source journalistique tsy sous-couvert na copyright na ohatra hoe anona journalistique zany manahirana be ary ialako tsiny amintsika mianakavy satria tsy te higadragadra bonheur ahako amin'ny zavatra ohatran'ireny satria tena marina dia azon'ny tompon'le resaka na le échange téléphonique na WhatsApp atao mihitsy ny mitory amin'le olona manaparitaka na midiffuser an'ireny film reny, reny échange na conversation privée reny satria privé le izy. Maintenant raha journaliste no nanao an'le izy dia ambany ve? Nenareo no mety ambany dada, any aminareo any ny ambany satria mety ratsy ny anina. Maintenant raha journaliste no nanao an'le izy dia bref zany manalasala hoe journaliste sa tsy journaliste ary ny zavatra ohatran'ireny mampigadra raha sanatria ka tsy maripototra ny source hiavian'le échange téléphonique. Na izany na tsy zany ho resahantsika ihany ho resahantsika ihany ny mialatsiny fa ambany be ny feoko fa reraka koa ne zany. Moramora anie manao ity isan'andro e. Ho resahantsika ihany momba an'iny zavatra iny sy ny manodidina an'iny izaho zany eto tsy resaka hoe marina na hoe tsy marina fa analyse des faits no FAITS no entiko eto avec c'est vraiment une analyse impartiale. Bon, ndao rehefa mandinika ny fisehon'ny zavatra ohatran'ireny ianao dia voalohany indrindra aloha mialatsiny voalohany indrindra aloha ho an'ny mpanohatra zany tonga dia faly izy ary mihazakazaka mihitsy izy publier an'ireny. Zay ny asan'ny mpanohatra. Ny mpanao gazety koa maheno an'ireny zavatra ireny dia mihazakazaka koa izy mandefa an'le izy fa ho antsika mpanao gazety zany zaho zao rehefa nahita ny démenti nataon'ny ramatoa Lalatina Rakotondrazafy androany de lasa saina hoe mila mitandrina alahy Fleury amin'ny analyse-n'ity satria iady saritako ohatran'ny alika reto olona reto, miala tsiny ataoko manalika olona fa izay mihitsy ny efa tenin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ohatry ny vahoaka hoe iady ohatran'ny alika reo ry président ary izay ny zavatra hitranga satria ny information ohatran'ireny zany tsy de hivoakavoaka fotsiny eo. Ny zavatra tsy azo lavina aloha zany de zao miaraka ary misy le suspicion hoe fiarahana amin'ny entre ny ramatoa Lalatina sy ilay mpihira na le artista malaza hoe zao na izao misy le fiarahana ary efa ela izy io no tsikaritro ary raha natadidinareo jereo ny publication-ko fakimoaly satria ny tena mba manana tsy hoe mba fa manana manjary manambanimbany ireo lanceur d'alerte, manana lanceur d'alerte ny tena any amin'ireny ministère ireny ka miteny hoe président monsieur Fleury bainina misy zavatra hafahafa aty amin'ny ministère aty misy an'izao tsikaritray ohatrohatran'izao de nandefa karazana lesta zany ohatran'ny hoe fitsapana mba ahafahako miprovoquer ny famarinana zany de nandefa asa raha hitanareo le sariko mangamanga iny manao ohatran'izao iny hoe alefa Saïda eo ambony latabatra. Fakimoaly nanao an'izay
satria fakomaly aho zany de efa naheno hoe ary efa ela koa efa presque 3 mois zay misesisesy hoe bainona tena miaraka reo bainona fa tsy possible. Ok, misy olona koa moa zany akaiky ny ramatoa na akama iraisana de miantso hoe mivadika horaire ato de miatakataka reo satria tsy te ho vavolombelona amin'ny famonoana sy fitifirana basy de zay no mitranga. Nanao démenti ramatoa Lalatina Rakotondrazafy androany, tsy afenina tokoa aloha fa raha jerena ny sitany moaly en même temps mandeha le resaka lavabe le hoe séquestré amin'ny toerana iray nefa ny jerena ny sitany tokana zavatra izy teny hivaty teny de teo zany nampatonga anahy ny salasala hoe ahoana ary ty resaka ty, ahoana ary ty information ty renseignement mandehandeha be ty nefa ny zavatra ohatran'ireny manko za aloha zany raha vao misy ohatran'ireny de tsy manao raha vao tsisy sary, tena tsy manao mihitsy raha vao tsisy sary satria ary za koa tsy manao raha tsy misy exclusivité. Fa le izy efa miparitaka be moa zany ary ilain'ny olona ny fanazavana etiko de zay no nahatonga anahy niditra tamin'izy fa tsy maintsy mitandrina na ny androany ara tsy maintsy mitandrina satria tsy mety kosa raha ohatra hoe zavatra tsy nataon'le olona no nendrikendrehana n'le olona ary misy malhonnêteté intellectuelle ao anatin'izany. Tokony ho fantatritsika vahoaka fa na io mpitondra fanjakana io na ireto mpanohitra reto de samy tompony lainga daholo ary miezaka mafy mihitsy izy ireo imanipuler ny vahoaka mba handrangitra ny vahoaka. Indray moa manambitamby vahoaka amin'ny alalan'ny fitokanana Mahamasina manome 25 000 par personne, vadin-tsinjo sy ny karazany. Ny anankiray indray mandrangitra vahoaka amin'ny alalan'ny adalany le fitondrana ohatrany manamafy ny lalana andehanantsika amin'le hoe nini fa tsy zay aloha ny resaka androany fa apitaiko an'izay miazakazaka reo zany hoe mifampiandry ino ty izy teo sokona mifankahitadika ozy izy ny fitenenan'izay de miandry an'le ray fotsiny andatraka de lasa koa le ray mandatsaka etra amin'ny ilany de ohatran'izay kanefa na izany tsy zany ao anatin'izany zavatra rehetra zany de ny produit tena mandeha indrindra ny Madagasikara de ny karbonetra. Vidin'io karbonetra io daholo na ny mpitondra na ny mpanohatra hany ka na menakely 5 grammes ary ny endasina de mibotsina lasa 100 grammes satria be karbonetra loatra ary rehefa mihinana azy ianao dia marary vavony avy hatrany. Sarotra telomina le zavatra alefan'zareo, sarotra telomina ny fitokanana amin'ny Mahamasina, sarotra telomina ny kaviara ny vidiny andro rajoelona ny zarazaraina ho ny olona taty Frantsa taty 500 mahery, sarotra telomina ny toy ny afera Lalatina Rakotondrazafy sy André Tongarivo tony manahirana amin'ny mpanara-baovao sy ny mpanadiady politika amin'ny manadiady an'itony satria tena misy bassesse d'esprit be ianao zany isaorako aloha zany ary diraiko le olona nahazo an'le conversation privée fa ialako tsiny aminy hoe tsy afaka ny diffuser an'le satria tsy fantatro ny statut anareo na mpanao gazety nareo na mpanao politika fotsiny tsy te hiarigadra anareo hidiffuser an'ireny ka de ialako tsiny eto aloha ary ialako tsiny amin'ny vahoaka ray manontolo. Fa na izany na tsy zany de zao araka ny lazaiko maly hoe na i Lalatina na i Andry dia samy capable amin'ny toetrany ratsy daholo. Lalatina moa le tsy manaiky gisitra zay ary rehefa entin'le fo keliny io izy dia mahavita zava-doza.
takan'izay koa ty andro indray tonga arivo a, rehefa hoy kendron-toana ilay vaomanjato, andro indray tonga arivo koa rehefa tonga am'le lokelon'izay izy a de mahavita zava-doza ihany koa ary izy moa kelikely vatana felahana ny tamaina izy de mipitika any ambany latabatra de zay no mahatonga azy tsy misaraka basy ary iny basy iny no entiny ampitahorin'olona sy ny fitondrana hoe sekretera jeneraly izy akaikin'ny président ny vadiny ary izy dia sarotra araky ny filazany ny sambotra azy satria izy ny tompon'ny fahefana. Maro ny olona matahotra am'izany ary ireny fanao ny andro indray tonga arivo reny a dia tamin'iny jeneraly iny, ho azontsika moa hoe iza ny anaran'le jeneraly ary iza le zanany menacenga andro indray tonga arivo a. Raha ny tena marina ny olona manao an'ireny fihetsika ireny moa en général de olona kely endaka. Ny ratsy rehefa tena mely a, tsy hoe ny ratsy fa ny tena mahay azy rehefa mely a, tsy mila cause bobaka ary tsy mamela trasy fa vava menasy fotsiny, engany hoe hitantsika eo avita tokoa le ry, fa raha reny tambavy reny menasy reny amiko, raha izaho mihitsy ara ny am'plasin'le général tsy mbo niangavy aho fa vao mainka napresieko. Ka samy mahavita an'izay izy mitsamina, zany hoe tena mpivady tena hoe bomba atomika zany raha zay ny filazana satria il suffit d'un rien de mirefitra ary tonga de romo be fanenjika eran'ny tanàna. Ramatoa koa moa tsy laitra, ramatoa koa tsy te hijaly ary ramatoa koa tsy matatra ampirafesina de mitsitipaka izy ary bandikely bokosy maharangitra ny mihitsy no alainy dia zay ny fandehan'ity le couple ity zany. Ao anatin'izay zavadray a, le conditionnel de rigueur a, ny fahafantarako anazy mivady manokana toetrany il y a 4 ans de cela no tantarako aminareo zany. Kanefany on refait pas l'éducation des gens à partir du moment où ils sont ministres et secrétaire général, manana pouvoir izy ary capable amin'ny zavatra rehetra, de zavatra io zany mety hitondra anazy any amin'ny fanaovanaovana zavatra tsy mety. Malgré ny démenti nataony Lalatina Rakotondrazafy a, dia zavatra roa na telo no tsinjoko ao anatin'le izy. Le démenti aloha hitako hoe maivana be par rapport amin'ny importance an'le zavatra mitranga. Satria misy fanambanana basy le izy a, misy fanenjehana ministre de la république, dikan'izany ny république zany afaka manenjika tsara n'Andriamatoa andro indray tonga arivo satria ministre avant tout statut an'io vao vadinao. Ray zay. Faharoa, ny andry a ary nitady a démenti any Saïda zay misy miteny hoe any amin'ny hôpitaly fa voatifitra ihany. Tsy nahita za manokana fa raha misy any de mba alefaso eto de sy tomoko zay teniko zay. Tsisy démenti nataon'ga Saïda. Vao mainka manamaivana ny démenti nataony Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Fahatelo, voatonontonona tao ny polisy ny 8e arrondissement.
amin'ny mahafery publika azy satria efa netalena tamina place publika dia tokony manao démenti koa. Raha ohatra laingana izy, tsy nisy ny fidiran'ny polisin'ny UTM atao anatin'le raharaha tamin'le tifitifitra sy ny karazany, dia tokony nisy ny démenti na ny information ataon'ny ministéran'ny polisy na ry zareo amin'ny UTM arrondissement mihitsy. Za moa niezaka ny antso. Zay ny olona mampitonga an'le telefoniko miakatra be. Gaga nareo lafo ny telefoniko nefany tsy maintsy miantso aho. Niantso aho ny UTM arrondissement zay olona fantako tao fa tsy mandray telefony na ry zalahy, ary zavatra mampagaga. Zany hoe izay démenti anankitelo zay zany ary démenti faefatra any Andriamatoa Andry Tongarivo dia andrasana koa. Raha ohatra mitombona sy marina ny tenin'ny Ramatoa, ny démenti nataon'ny Ramatoa Lalatiana Andry Tongarivo. Inona fean'izay zavatra zay? Fean'izay zavatra zay dia manalasala be ny ilaza hoe tsy misy na tsy nisy le zavatra omaly, fa ohatran'ny misy ezaka anafenana ny tena zavatra misy ao anatin'le izy. Mazava ho azy, zay mahatonga an'le hoe tsika manao analyse impartiale, tsy maka ny ato, tsy maka ny eroa, satria samy tompon'ny lainga reo araky ny lazaiko anareo, samy mpampiasa karibonetra reo. Dia zao, miandry ny démenti hainga sahida zany tsika, mijoro tsara, tsy maratra vatana, tsy maratra saina, miandry ny démenti an'ny 8e arrondissement, miandry ny démenti any Andriamatoa Andry Tongarivo. Tsy manala an'le reportage na le conversation privé, zay fa avo be ny orana, mahafinaritra ery. Privé nataon'ny Andriamatoa Andry Tongarivo tamin'ny ilay général, ohatrany somary tsisitsisy saina ihany koa le général iny fa raha général zany hoe iangavy kely bandy kely mpatsafotsy ozy izy ny bandy zay. Ny amoa libellule mifetsoko azy, ny amoa hafa foana zany. Lohana angidina satria ny lohany iny kelikely zany fa le mpatsafotsy koa aloha mifanakaiky any dia mba miaina ny facturanao zoky. Ka le olona antsonany hoe tsy voatery manana WhatsApp ry Randry amin'ny tandrony. Zay ny problème, tsy voatery manana WhatsApp izy fa antsonao izy zay vao manana WhatsApp. Dia miandra izay rehetrarehetra zay zany tsika. Na izany na tsy izany mihazakazaka be le fandehan'le raharaha. Inona mety dinamika entin'izany eo anatrehan'ny firenena na ny raharaham-pirenena na ny gouvernemanta? Zao io fitondrana io dia miady hatrano. Miady hatrano. Zao lazaiko anareo. Raha ohatra tsika mijery an'ny La Gazette, mamaky an'ny La Gazette, nisy fanontaniana tany nataon'ny ARPLSO hoe fangano La Gazette mpanohatra. Dia za miteny anao hoe ny La Gazette tsy mpanohatra. I Andry Rajoelina ny tofiran'ny La Gazette, kanefa ny namana akaikin'ny Andry Rajoelina tsy sahan'ny La Gazette kitihana na ny volomasony ary. Dikan'izay tendancieux ary orienté ny article sy ny reportage na ny éditorial na ny chronique avoakan'ny La Gazette. Tokony ho fantatritsika izay.
io raha namana io Pierre Bleu zany ny ambadiky la gazety. Pierre Bleu koa manana gazetiny maromaro. Ao anatin'ny gouvernement ao koa dia misy ministra lehilahy. Mieritreritra fa tokony ho potehana Lalatiana Rakotondrazafy ary tena potehana mihitsy. Lalatiana Rakotondrazafy indray nefany miaraka amin'ny Andry Ndray Tongarivo sy ny gazetiny. Dosonareo tsy lôzika zany teneniko zany. Sy ny gazetiny Lalatiana miaraka tir groupé fa tsy mifampiresaka. Lalatiana zany pehan'ny la gazety satria tsy voany misy olona anankiray zany tena tsy mahavoa azy mihitsy. Fa hoe ohatrany namadika azy. Dia misy ministra anankiray koa lehilahy. Zarazara hoditra fa tsy fotsifotsy be. Palany Lalatiana koa ary mampiasa influenceur anankiray. Le lazainareo hoe mifoka rongony. Manamôly le riozonareo. Zany hoe ary Lalatiana sy Andry Ndray Tongarivo indray nefany no ny resaka PEPETA ihany io dia mitifitra ministra anankiray. Satria io soi-disant io ministra anankiray io sipan'ny Lalatiana taloha. Soi-disant hoa tsy voatery ho marina. Dia romotra be ipatsafotsy il a juré, il a vraiment juré zany hoe ialahy indray tsy maintsy tratrako ialahy. Ohatran'iny resaka nataony androany iny hoe pehako izy ary gadraiko. Fa ho an'le rangahy ministra zay indray koa ialahy tsy maintsy azoko ialahy. Fa nahoana mihitsy mivadiko no petafan'lahy. An'le izy zany. Zay mbola isolé zay. Fa mbola misy hafa koa, aksa hafa koa zany mahita hoe Pierre Bleu indray zany par le bien la gazety dia mitifitra an'ireo ministra ireo afa-tsy ny azy anankiroa. Manana anankiroa manko Pierre Bleu anatin'ny gouvernement io. Roa sisa. Dia mitifitra an'ireo ministra ireo tsy ankanavaka satria Pierre Bleu indray zany dia juré hoe ireo ministra ireo indray dia potipotehako tsirairay. Ireo ministra ireo indray dia potipotehako tsirairay. Zany hoe tena marina zany namorona Ngagirivo tamin'izany andro hoe krabo reo. Foza reo. Tena miady akaro ny zalahy amin'izao fotoana izao ary zay no mahatonga ny Andry. Hitanareo rehefa miala ilay solomasina iny feno serina be. Ao no miteny hoe se drogué ve izy satria izaho aloha tsy mino. Fa na izany na tsy izany mibotsina be ilay eto ambany eto malasa saina. Da zaho tsy mino. Ny gestion de l'affaire de l'État zany dia lasa any amin'ny fizerena ny humeurany zatsy na izaroa satria izatsy tsy tiany zaroa, izaroa koa tsy tiany ry, tsy tiany ry. Dikan'izany jereo fotsiny nahazo andriana voaterina ataka lavitra. Diso zany na rivonitra Jonas Solo. Tsy voatery hitovy hevitra fa misy olona ray tsy azo kitihana ao. Zay ny ligne éditoriale principale tsy azo kitihana ity. Ankoatran'izay carte ouverte, carte blanche.
Mpanao gazety anie za miresaka aminao na ary vonontatrona soa e. Ary efa ela nafantatra an'io raha io. Hoe ahoana ny fomba fiasan'ny la gazety de la grande île. Tonga ny fotoana fa hamoahana an'izany ho fantatry zao tontolo zao. Noho izany a, sahirana ny vahoaka manaraka an'izany zavatra zany. Tsy any am'le ady tena hoe fitadiavana vahaolana amin'ny fahalafosan'ny fiainana, fidiran'ny mpianatra, ny fijerenany any amin'ny faritra atsimo, fa na limity variana ny amin'ny gestion ny fitombenan'ny sy mpanzatsy sy ny tsy mpanjatsy, fitombenana sy ny saosisy gasy, ny sasany na izaroa. Satria araky ny lazaiko tao, ao ny manambady. Androany zao de maheno hoe promotion canapé anie misy ministra anankiroa e. Maheno aho hoe vadin'olona vary no lasa tanakavanana ministra vary, kanefa de vadin'olona tsy manana traikefa akory na ny kely ary am'izany atao hoe finance publique na hoe fitantanan-draharaha-panjakana zany. Efa nakatoko ny masoko satria hoe zanaky ny faritra de nangina lasa ministra tapitapoka eo. Tsy le ministeran'ny population fa ao tena misy ministra ho tena tsy mendrika mihitsy ny fitondrantena. Tsy hamoaka an'izany a satria tsy zay le sujet fa ny tena marina fampitifitra ry zalahy reo. Zay no mahatonga anahy miteny tsy ho ela ary tena mety misy ho fatin'olona mihitsy amin'io resaka fitifitifirana tsy mazaka tsy matsindry fo io ao amin'ny fitondranao. Manana premier ministre Andry Rajoelina fa zao tsy voatanany Andry Rajoelina mitsay satria sokona mifankahita dika eo a diky fantatry hitsay ny secret-ny Andry Rajoelina tam'ireny élection reny hoe zao ny zavatra nampanovina azy. Tena tsy afainiko a. Ohatrany hoe raha miteny hoe soloina le premier ministre vao mainka Andry Rajoelina misisika mitazona azy, izay koa mety e. Azarahana ny teniko amin'ity indray mitorako ity fa rehefa mitotona ny rangaha de zay rangaha vao tonga saina. Ny zavatra tena marina zany ny amin'le fanontaniana na valim-panontaniana am'le hoe inona ny dinamika entin'izay am'le fandehan'ny raharaham-panjakana de mivaliko teo hoe tsy mandeha makany amin'ny fitadiavana vahaolana fa mandeha tady vahaolana momba ny fitantanana ny fitombenan'ny zatsy sy ny saosisiny zaroa. Na izany na tsy zany, tsy misy an'izany ry Lucien Elidorin. Le izy manao mini-jipo tsy tao amiko fa tany amin'ny rambola. Aza mihaino vilana fa manjary manimba zavatra le izy.
Fa bon, bref, izy aloha manao munisipy tonga ao amiko, eo mivadiko, de efa mahazatra zany raha milalatiana, fa le nitantaraiko tamin'io le munisipy tany amin'ny Rambola no teneniko. Mazava ho azy zany fa inona ny zavatra mitranga ary tokony hitranga ao anatin'ny sainy Andry Rajoelina amintsika miteny zao. Inona ny fanontanianao ry misy fanontanianao fa tsy hitako anie maromaro ne nareo. Ahoana ny fomba ialako amin'ireto tsipolitra manara-pamindry reto? Tsipolitra pierre bleu ary lasa faridoa anazy. Tsipolitra lalatiana Rakotondrazafy ary lasa eta mavesatra ao anazy. Tsipolitra Andry Indray Tongarivo fa lasa eta mavesatra ao anazy. Raha misy hafa koa ao. Ny olana le roa de zao. Fantatry ny olona ny klemanao ary raha vao miala eo aminao na asorinao reo olona reo de avaky barara ary mivoaka daholo ny information mombanao. Finoana ny fanontanian'le rangahy ty? Finoana ny fanontaniany ry inona fa tsy raha vao sujet tsy miankina amin'ny andreo aloha de miala tsiny fa aza mifanadala. Ahoana ny fomba ialany an'ireo tsipolitra ireo? Tsy tafavoaka i Andry Rajoelina satria fantatr'ireo avokoa ny klemany na tamin'ny alabato, tamin'ny alalan'ny doublon, satria ireo de nidina sur terrain mihitsy ary anisany nametraka sy nanao izany opération zany. Ray zay. Faharoa, ireo olona koa de anisan'ny niaina tao amin'ny arena, miandraikitra ny lojistika ary nahita ny zavatra mitranga tao. Inona nefa ny zavatra mitranga tao ankoatran'ny politika? Efa tongavan'ny vola be avatsy, efa tongavan'ny zazavavy tsara tarehy avaroa, ny fodiana alina, ny fifandraisana tamin'ireo zazavavy ireo, tsy voatery hoe ratsy tarehy fa anisan'ny tena tsara ary. Tao zany grâce zany, tao zany mamitiny zany, maromaro. Fa grâce kosa aloha efa manambady zao, afaky izy. Ka efa ifanaovan'ny zareo le mifampipekapeka na mipeka au sens réel du terme na au sens imagé du terme. Mifampipekapeka à gauche, mifampipekapeka à droite. Izay no mahatonga an'le hoe misahirana Andry Rajoelina voalohany tazona an'ireo, faharoa manala an'ireo. Ary rehefa ny politika no tonga an'izay niveau zay, hoe manao ianao maty, tsy manao ianao maty, de solution tokana
Tena conseil ary andro rajelona. Solution tokana. Na ianao mamely tapoka. Tonga de samborona de any am-pigadrana tsisy afaka mikozy reo. Na ianao miala tapoka de tonga de mitsoka. De zay conséquence an'io. Conséquence. Fa raha izao zavatra zao no mitohy dia metatabitana le fitondrana de vita anao. Tsy ho gaga raha ry Raolodinina no tafidina voalohany eny an-dalambe. Tsy ho gaga satria efa mamaivay ny genina. Raolodinina tsy hamono tena aminao eo. Ry Brunel tafidina aloha eny an-dalambe. Izy ara tsy rarahinao nefa nitolona. Maromaro. Na membre gouvernement ao ary. Mbola averiko ihany. Manana olona ve ianao? Raha manana olona ianao, tena olonao apetraka. Aza rarahiny Jamamra Vatomanga zany. Raha ohatra ianao tena olona mahitsy. Fa tena hitanao nefany noho tsy fahitsianao de voatazon'ny olona amin'ny tazianao ianao araka ny filazan'ny mika zay. De eo ianao zany ny taraiky amin'izao fotoana izao satria kendan'ny vomanga nasesiky ny tananao ianao ary mila olona manana traikefa. Mialatsiny fa tsy vita amin'ny Valérie zany. Mila ASC matanjaka ianao. Mila premier ministre matanjaka ianao. Fa tsy hainao mila miala. Miala. Andrasana zany feno démenti avy any amin'ny Saïda. Démenti avy any amin'ny commissariat ny 8e arrondissement hoe tsy nisy an'izany. Démenti avy any amin'ny Patsafotsy na Andrandray Tongarivo de ho hitantsika eo ny tohiny. Fa raha ny démenti nataon'ny Lalatiana Rakotondrazafy dia sady maivana no tsy ampy. Kanefa koa na izany na tsy izany, andrasana ihany koa zany ny pirofo tohaka amin'ny tendany na sary na reportage ohatran'le natao androany avy amin'ny mpanohatra nandefa an'ireny publication ireny fampitifitra sy ny karazany. Betsaka anie ny vaovao alefa ty amiko fa tsy traiteko satria tsisy sary tsisy pirofo e. Fa ilaina kosa le izy satria izay no tokony lalan'ny fanoherana mety sy mahomby. Satria ny zavatra vao maika mitovy ihany na Lalatiana sy ministera Bona Malilo. Satria ny zavatra teneniko amintsika de zao raha sanatry tsy afaka miproduira pirofo ny olona namoaka an'ireny zavatra ireny voalohany ka mitory Lalatiana Rakotondrazafy mivady. Tsy manana pirofo za zany tsy miady hevitra hoe laingana marina. Satria rehefa tonga ary amin'ny fitsarana ery tsy vitany hoe midifame olona fotsiny fa avoay ara ny pirofon-dranga.
Satria arak'ile teniko teo, tokony ho fantatra lalatina sy andro indray tonga arivo fa takany nanaovany any rina ohatra, izay mipetahany partout, de voatery niataka, de mivaly amindray koa io zavatra io amin'izao fotoan'izao. Ao anaty gouvernement ao ihany koa, de misy ministra, zarazara hoditra ao a, tifitra anao, ary tsy lasehanao mihitsy, mipetaka anao. Eo zany reny influenceur ireny no hoe amoaka ny porofo eo am-pelantanany, fa zao kosa tsy vita amin'ny behivavy izy ty, tsy vita amin'ny cause bobaka ty. Zao lazaiko anareo, raha sanatria langa, normal be, raha migadra ary mandolamandy ny olona manao diffamation à telle hauteur. Ary indrindrindrindra ka hoe tsy journaliste izy de tsy maintsy fantarina avaizana source mba ahafahana manosika an'le ministra ambadika io ranamana io hidémissionna satria tratra ny poursuite koa izy ho vitany andro rajelo ave zay satria tsy mino ilalatina rakotondrazafy mety hitory. Satria raha vao tsisy ny porofo azo atao mihitsy tonga de AMD ny olona namoaka an'ireny samihafa zany le hoe reportage, le conversation privé, iny hafa iny, sasan'anky samihafa le izy satria zavatra anankiroa le izy. Ino aho tsy fantako na journaliste nanao an'iny na inona na hacker, fa maika grave. Manahirana fa nareo manko mieritreritra hoe miteny eto ny tenako tadio fa raha ohatra hoe mamy raha vatomanga zany tsy moramora miady am'izany eny anatrehan'ny fitsarana. Fa raha sanatria nanao erreur kely na virgule fotsiny ara tamin'ny nanaovana an'ireny enquête sy investigation sy namahana porofo hoe ny 20 mars any matoa tara ny fanidinan'ny territoire de misy an'ity zavatra ity, tsy maintsy nasiana porofo sy ny karazana. Ary statuena journaliste ny teo fa tsy opposant. Zay manko le izy. Raha atao zany ny fanaovana zany, miinvestigue ny zavatra ataon'io fitondrana io, ny zavatra tena ataoko, ny zavatra tsy mety, ary tsy mamoaka raha tsisy porofo tena mitombona. Tsy mamoaka. Misy moa no ny antony maro samihafa indraindray tsy avoakako satria mbola miandry dossier maromaro, rehefa matevitevina tsara le izy dia avoakako am'izay fotoan'izay, tsisy avaly intsony na miafokafona any ambany tamboho intsony ireto le mpanao ratsy, ohatra zao takany any amin'ny douane na tany any amin'ny impôt any ohatran'izany. Miandry ny trésor hoe vola takony ahoana no mandeha amin'ny trésor ao ana société anankiray eny Berry eny. Oay, ka anatrahoan'ny hafa ny zavatra mitranga. Raha tamin'ny andron'ny PEPETA dia ramatoa lalatina no avy vava indrindra ary natao karazana harcèlement mihitsy momba amin'ny PEPETA. Ny olona rehetra samy manana ny clémany daholo raha io resaka fifandraisana ara-nofo io. Zao ny zavatra lazaiko anareo.
tratra lalatiana io zao dia ny zavatra tokony ataon'ny lalatiana ampahendreny. Raha ohatra nisy ilay zavatra dia tsy mandainga fa miala. Raha tianao haharitra ilay fitondrany andro rajelona dia miala eo amin'ny fitondrana ny tokony ataonao. Ny andro rajelona mety hakanao ao ambadika eo ihany conseil spécial fa tsy officiel. Fa na izany na zany dia sacralisé mihitsy ilay postana hoe ministra amin'ny alalan'ny zavatra ataonareo amin'ny ministera. Tsirairay aby ihany a. Tsy lalatiana Rakotondrazafa irery a. Ho an'ny lehilahy fandraisana zazavavy tsara tarehy amin'ny ora manokana. Oy. Misy moa tsy manambady tsy menatsiny izy. Oui, Andry Rajofetra no DG ny trésor. Hiditra amin'ny thème anankiray tsika andao tsika ihaino ny Saïda kely a. Tsy anapetra amin'ny famarinana. Laura Saïda. Ohatran'ny lasa mandratsa zany zao le hoe alefa Saïda. Ty le alefa Saïda ty raha atao ny eritreritra zany amin'ity gaty dia hoe ohatran'ny mahita anao zany hoe Saïda sy lalatiana dia alefasa amin'izay Saïda. Maiza ny mera mainome. Saïda maka tsirony tsara tazomina Saïda ny zavatra. Raha ty nefa reraka. Efa amin'izay Saïda. Manodon'ny fotsy mainity amiko fanafody aza ny fizinao tety nanasitrana nitondra vitana namelona fihetseham-po tsy hay faritana isy masoandro namiratra ono ny tanana lasa nafinaritra tomatamana masonao mijery ato feno fagagana lasanao lay foko fatsitana dia nataoko hirahira fa tsy aritro mitsikitika ambanako ny fiainanao kamaranao enazavany dote femotsika rosa tontolo izao rovina ihany mba ho tanteraka lay faniriko efa ela be fenoko vinano fenoko mozika raha tena ho avizany mba faniriko andery malala tena petrany atsika roa fa ho mandramata tsy ravantaona oma fiorina emolambana koka fady misy arahana ority foky io ianao le tsy mafoyay iriko lafatry lay vitina de tsy tomombana zay mba petipoko ka manakaloky io satry fanalokana omalalo Satinati, if I know Sati, that's his foot, what's he doing that daddy? Oh, Manalo, Satinati, if I know Sati, that's his foot, what's he doing that daddy? Me to Savitra, me to love me, then once I need it. To love it, for fun, me the super junkie. Fantanzo tika iraya. Sisa no de ukusa. Kanderiria kuyara kama kivak. Hatiki sura baraka yara amia. If I'm bitching to neza ale. Kayara samba kiwa kakinao. Kenato ira fachari tro. Bijiki kampana kuni fiana nawe
Amarana wina savati de femanti chiarusa tutto l'esame rovina yan bauta terra calai faniri cue fai la te fenu finano fenu così chiara te na wavisani bafaniri quando eri malala se ne picce ne si chiarufo ma ne mate sulla vantona una fiorina e non la vanno cuca fate mi saranno ora ti fuggo io non lenti ma fuiai e ricula facile fitina te sto nobana sembra vet poco come non calucchio saci ma che oh malalo, yara malalo, fazate nati, e fai não sati, ratnis funke quati tunga tati, oh malalo, yara malalo, zate nati, e fai não sati, ratnis funke quati tunga tati. Nefa sahiva. Tsy afenina kosa aloha fa tsara le saliva, za tsy teny hoe boakely fa olona miaraka ministra zany reo boakely. Bon, omalytsika nisy adino kely, point kely adino anankiray le momba ny hoe Alpha Condé de le Doumbouya zany, le lieutenant-colonel. Io lieutenant-colonel io dia ngia Condé mihitsy ny atao hoe nikarakara amin'ny promotion izy io niantso azy napody azy avy aty a Frantsa zany tany amin'ny Légion dia nanao ny promotion rehetra tafakatra lieutenant-colonel sy ny karazana izy. Zao ny zavatra teneniko atsika, io coup d'état io zany amin'ny le style ataony Mamadi Doumbouya io zany, efa fanao matetiky izy io aty Afrika io mode opératoire io. Zay no ahafantarako hoe misy puissance internationale ao ambadiky le izy satria zay no nahatonga anahako ny teny hoe aleo tantarako aminareo ny tany 10 août, plus ou moins secret d'état izy ty ho an'ny vahoaka fa ny olona any amin'ny atao hoe jet set na klasy ambonimbony zany malala momba fitondram-panjakana dia mahafantatra daholo an'ity zavatra tantarako ity. Tamin'ny 10 août normalement tokony tsisy raha latsaka raha ny tena marina. Satria plan anankiroa zany no nataony opposition. Mazava hoavy fa professeur Alberzafy amin'io tsy mahalala iny. Fa raha fantatry professeur Alberzafy le zavatra niorganiser ny raharaha, dia lasa izy nilahatra niaraka tamin'ny Monja Jaune, ray aman-dreny Monja Jaune, ary mety nanafatra antrakarana ihany koa, takany nanafarana ny Atandroy nitoraka pilitra. Plan anankiroa no ary tena machiavélika no nataony rahalahy opposition tamin'izany andro zany. Zao ny zavatra voalohany. Raha tsy mahomby ny plan A dia ny plan B teny voan'le bala miracle hoe asa loatra angamba ny elakelan-trano nandana an'ireto le bala sy ny karazany fa misy olona tonga any Tanjombato izy mibaratra, voatifitra, misy olona voatifitra teny Iavoloha, zay tsy tokony possible hoe raha venon'ny hélicoptère na bon bref zany le tir zany rehefa nataony analizy, tsy bala vao Ambotsoroa tsy bala vao Iavoloha, dia aratsiraka didieny teny an'izany toko fa tsy zava. Ary rehefa nitantara an'izany izy taty amin'ny exil dia manao vérification ny tena
dia marina amin'ny alalan'ny rapport nataon'ny médecin légiste sy ny expert balistika tamin'izany andro. Fanezahana ny takomana le izy satria efa voongany ny ratsiraka efa azon-dralahy ny fitondrana taty aoriana. Fa izao ny plan A zany de hoe tifirina mivoaka de am'izay misy ny panique générale. Le hélicoptère koa moa siditsidina tery ambony tery dia mazava ho azy fa heratsiraka voaendrikendrika. Ohatran'izay koa tamin'ny Ravalomanana. Plan B ny tifirina ny vahoaka rehefa tsy nety mitsoaka Ravalomanana dia Ravalomanana voaendrikendrika. Ary tsy nihetsika mihitsy moa izy raha hatramin'ny farany hoe efa nisy lance roquette nalefa tao iavoloha zay izy vao nandeha. Fa inona ny plan A? Tsara manko zany fantatrian'ny vahoaka zany. Tao Nenga Alpha Condé dia nangataky inga Doumbouya hoe iona aminao maiky monsieur le président. Maiky. De ohatran'ny zanany moa le Doumbouya de nikeny. Eo akery malaky ianao. Rehefa tonga tao inga Doumbouya dia basy nandrakarakany ary nilaza izy fa hanongana ny Alpha Condé. Ary rehefa nanomboka nanatona ny miaramila miaraka aminy de tifitifotra pour la forme sisa ny tao fa inga Alpha Condé efa azo samy belona. Zay zany ny amin'iny. Ahoana indray ny angaratsiraka tena mitovy mihitsy ino tsara quelque chose près zany. Rehefa nanomboka tonga hoe ho avy any iavoloha ny vahoaka ny 10 août, vahoaka manalina de nasiana linina mihitsy hoe eto fa raha manomboka eto kosa de tsy maintsy mitifitra tsika. Zao ny plan A de zao. Tena olona akaiky andratsiraka Didier Toko niasa. Izy no karakarahan'ny promotion an'izany olona zany ary rapide be mihitsy ny promotion an'io raha namana io fa potak'izay de colonel. Potak'izay Ary tamin'izany de mitsiritra mihitsy ny fidedadedako io colonel io mpiara-miasa aminy rehetra. Satria de tena gatendratsiraka mihitsy izy. Rehefa misy moa fanonganana atao amin'ny radio-pirenena zany io colonel io nitantana ny matena ny rébellion tao zany. Ho an'izay matadidy tonga de mety fantatrareo izy fa za aloha tsy hanonona anarany. De le compte rendu colonel io de milaza de hoe monsieur le président, je peux me permettre ve ozy izy. Oui ozy izy ratsiraka, allez-y. Ny tena mety ozy izy de mba tsy hisian'ny olana. Aleo ianao efa hiditsy ny hélicoptère efa vonona tonga de miala ato de mitsoaka ato fa aleo assurenay sécurité. Ratsiraka Didier en personne tompoko no mitantara an'izany. Ary mbola velona madame Céline afaka miteny hoe marina zany na diso. Tsy de fanaonay mpanao gazety no milaza source fa na izy tena ny ary tamin'ny farany iny nefa niteny hoe alohan'ny afatesako dia tsara fantatry ny vahoaka malagasy ny marina. Izay zavatra zay tsy voalaza. Lazaiko aminareo. Rapide be ny intelligence stratégique andratsiraka. Hoe za ve ato anatin'ny sambo, za ny commandant. De za indray natosiky le ty hiala ato de ho raisiny medala ny fitondrana rehefa avy eo.
anditsoka amin'ny helikoptera dia hotrofiriny a. Tsy nety ratsiraka, tsy maladroit ratsiraka. On doit pas agir de la sorte. Voaka ny basy, tonga eto zany ozy izy le raha namana, anongana anao. Fa fantatra ozy ratsiraka. Fantatra hoe ianao le jodasy ozy. Petralo ozy izy ratsiraka. Naveriny ratsiraka tamin'ny tantara, vous savez très bien combien il négocie. C'est un fin négociateur ratsiraka. C'est quelqu'un qui a le talent, un talent énorme. L'art de négocier, ne parlez pas. Aza miresaka an'izany amin'ny ratsiraka. Tahaka ny randrevy reny zany. Mahay reny. Sy mipetraka le raha namana. Bref, vitan-dratsiraka ny convaincre azy, ny kapote zany ny plan A. Satria le rehefa convaincu le raha namana hoe za tokoa ve dia hamono ray aman-dreny na tafita dia mianileny ny opérationy. Tsy nitifitra ny ratsiraka izy. Tena vitanao ve ozy ratsiraka ny nitifitra? Tamin'ny voalohany aloha izy nasika be. Fa rehefa nandeha ny négociation, nilefitra le raha namana. Satria olobe ty tifiriny. Raha naremarika nareo rehefa miverina ratsiraka Didier tamin'ny 97, tsy teo akaiky intsony io olona io. Roalahy izy no tsy teo akaiky intsony. Zay le jodasy amin'ny république anankiray. Asa araky ny tenin'ny Zoky Beranto rehefa manoratra aho, avoakako ny anaran'io général io. Ao Madagasikara ao izy, lava be zay izy. Samy mahalala an'izany daholo hoe ty général ty, jodasy. Resaka volamena, Afrique du Sud. Donc zany a, ny zavatra nitranga tany Guinée iny a, efa tamin'ny 10 août 2010 iny, non, 10 août 1990 iny nitranga tany Madagasikara, fa nanao azy koa de colonel, fa nandamoka le izy 10 août 1990. Raha tianareo fantatra dia ça a été un coup d'état. Ça a été un coup d'état. Il devait assassiner Ratsiraka et vraiment l'éliminer s'il ne quitte pas le palais. Ny resaka volamena dia araky ny fantatritsika dia misy procédure anankiroa any zany. Nday propre an'le volamena, telo e. Ny iray le acte criminel zany. Ny faharoa ny resaka liberté provisoire. Ny fahatelo extradition an'ireto izy telo lahy voatrandrana any Afrique du Sud. Za moa efa niteny teto hoe ataovy tsara ny fanadihadianareo fa fantatrareo io général io am'izao fotoana zao. Efa niteny teto hoe rehefa nataoko ny fanadihadiana amin'ny Tsipria mihitsy, ary zany fanadihadiana zany dia soran'Andriamanitra zany mba manana correspondance ihany ny tena zany any amin'izany Afrique du Sud zany, dia anisan'ny nalefako tany ny expertise détaillée zay nataoko. Ka nahafahako nitazona tezy hoe
nasainy teza any amin'ny farany zany amin'ny conclusion hoe tsy avy amin'ny Madagasikara ireo volamena ireo. Tsy afaky nilaza aminareo ny détail aho satria ny antony tsy maintsy mbola ho avy aho ny enquête au fond dia manjary miomana le fitondram-panjakana malagasy. Haindreo loatra manko mamorona profo, mamorona dossier, taka ny ataony amin'ny malagasy maromaro ireo dia gadrain'io ka mila mitandrina isika menakavy. Tsy avy any Madagasikara io volamena io. Ao anatin'le zavatra mitrango ohatran'izay dia malasalasa saina ny gouvernement, ny autorité sud-africaine le zavatra mitranga ary nanjarina tonga amin'ny gouvernement ny autorité sud-africaine na ny fitsarana sud-africaine na ny tany amin'reto voasambotra fa tsy mbola voaheloka amin'reto voasambotra hoe aiza no tianareo hitsarana anareo. Dia mazava ho azy fa milaza izy terin-dalà hoe aty Afrique du Sud. Manao fanadihadiana ihany koa ny fitsarana sud-africaine ankoatran'ny dossier ho ampelantanany zany. Ka rehefa nandeha nanao tany amin'ny première instance aloha zany dia von'ny État malagasy nangataka ny extradition dia nandeha ny appel, nanao appel avy hatrany ny fitondram-panjakana malagasy hoe tsy maintsy extradena izy telo ireo. Dia androany aho zany nilaza aminareo fa afa-baraka tanteraka indray ny fitondram-panjakana malagasy fa rejeté ny appel intenten'ny fitondram-panjakana malagasy teo anivon'ny fitsarana sud-africaine. The appeal is dismissed. Mazava be zay en datiny omaly 7 septambra ilay fitsarana ary tsy afeniko aminareo fa c'est une gifle, on va dire, pour le gouvernement de André Rajoelina sur le plan international et sur le plan diplomatique. Azony maivana be zany hoe soi-disant voasambotra dia extradena, ils ont rien à perdre. Non, ils ont rien à perdre, enfin, ils dépensent rien, c'est-à-dire l'État, sinon l'autorité sud-africaine. Amin'ny fandefasana an'ireo malagasy ireo mody. Fa ny fitazomana amin'ireo malagasy ireo sy hanaovana ny procédure dia dépense ho an'ny État sud-africain. Dikan'izany aleony ny consacre mametraka fitsarana mahitsy satria mahita ry zareo ohatrany misy karazana solokolokiana ao anatin'ity zavatra ity ka hoe zara raha tratra dia petao mba ahafahantsika maka an'ireo volamen'ireo satria ça représente quand même 3 500 000 jusqu'à 4 500 000 $. An'izany le revy. Mamahana satria heureusement mba misy an'ny tena koa zany afaka manana accès amina dossier, amina rapport na pesage amin'ny zavatra mandeha ary sy ny karazany, manao fanadihadiana any amin'ny source mihitsy. Amin'ny herinandro misy mpanao gazety miara-miasa amiko amin'le grand média frantsay vahiny zany mpanao gazety vazaha andeha ho an'ny Mali mihitsy hanao investigation
hita eo mifandehany satria tsy maintsy arahana tsikelikely zany hoe ny fitondram-ny justice sud-africaine manao ny ankety ataony, ny mpanao gazety koa manao ihany koa, satria noraisin'ny olona tena hoe misy importanseny io ankety io, satria amin'izao fotoana izao misy ankety mondiale zany international mandeha amin'ny resaka hoe la route de l'or, amintsika amin'ny teny zao ça fait depuis bientôt 4 mois zany, ary io kahan'ny volamena malagasy io, zay eritreretin'ny fanjakana malagasy fa anazy no anisany anaovana ankety ihany koa. Tokony ho fantatry ny malagasy fa misy volamena malagasy mandeha makany Singapour, misy volamena malagasy mandeha makany Egypte, misy fiaramanidina anankiray amin'ny olona akaiky ny Andry Rajoelina no mivezivezy ny taona an'izany ary tsy azo savaina. Lazaiko zany ankety international zany satria ny antony de zao tsy maintsy sakanana io fléau io. Fa malheureusement Andry Ralahy tany amin'ny volamena tsy avy any Madagasikara no nahatratrarana ny fika Andry Ralahy, satria tena lazaiko anareo fa nisy olona tokony ho voasambotra tany Ethiopia taraiky tany Addis Abeba, député zany olona zany, tsy tafody any Madagasikara satria ho an'ny Andry Rajoelina raha vao défaillant anao de fa petafana, satria ianao mi-assurer ny destination-nao sy ny fikafikanao ao, résultat ihany no mikaoty amin'ny azo mitramina. Tokony ho voasambotra izy io fa tara ny réaction an'ny tany Addis Abeba, tara à peu près 3-4 minutes teo, fa raha tsy zany de nahita zavatra tsika tam'izay anankiray zay, vao mi-identifier indray tsika zao am'izao fotoana zao hoe iza indray ny convoyeur alefan'ny Ralahy, de hitantsika eo ny fandehany. Fa raha mieritreritra anareo hoe tsy niresaka ny volamena intsony aho dia ny antony dia maro ny zavatra tsy azoko lazaina eto, ary raha mahita ary nareo 20 minitra fotsiny no resahako momba ny volamena satria mila kajiana ny zavatra teneniko eto. Ka dia fanao velomy tsika, rapitso tsy misy, raha misy angamba mivetivetika fotsiny aho, satria mba tamin'ny taona maromaro talohan'izao zany ny rabofy raha zay filazana mahay mamanay de fa andro sabotsy zao manko tam'izany, efa nieritseritra ny hoe efa manaikitaikitra le daly, efa tia hivoaka le daly, de valy kely andraniny adaly misy vola, bôgabôgany kely, manifinify, lavalava izy mivoaka avy tao tonga de efa 3 kilo 8. Nomena anarany hoe Fleury-Rakotomalala, lahady tamin'ny 6 ora maraina, ny 9 septembre niteraka io bandy io, io bois-kely io. Manahirana ny Andry Rajoelina mihitsy sy ny ekipany ny fisiany io tara io, fa saingy zao Andriamanitra no miaro azy de ela velona izy. Ka mieritreritra hoe misy olona, mety misy olona tonga eo rapitso, ny akamy mamaky tsy ferana mandalo Ralahy dia zay mahatonga anahy hoe mety tsisy rapitso, na manao ary raha mety atsasak'adiny fotsiny arakarak'izay vaovao eo, tsy maintsy hifampiarahava tsika amin'ny happy birthday.
dia rapitso miona araky ny filazatsika azy sambo ren'Andriamanitra. Okey, ary rahampena tokoa jereo ny litsi misaotra anareo nandray anjara ary misaotra betsaka tompoko. 8 septembre andao ny antsika iresaka ny olona teraka septembre malaza. Da hitanareo hoe tsy n'importe qui ny teraka septembre. Mampiavaka ny olona teraka septembre aloha dia de prime abord zareo miavona, miverina zany. Ary masika ampitenenana miteraka septembre ary izy dia mametraka barrière mihitsy na visible na invisible eo aloha eo mba ahafahany miaro ny tenany. Fa amin'ny maha-vierge azy de tena humain ny vierge. Nga Shinzo Abe zao président japonais izy ty raha tsy diso teraka volana septembre. Nga Heineken tompon'ny labera Heineken zany dia teraka 21 septembre le date dia teraka volana septembre koa Akhenaton rappeur zany Don Adams fa maty tamin'ny 85 moa raha matoa ty. Marc Anthony asa raha fantatrareo zany Anastasia iza koa Lance Armstrong, Jean-Michel Lafati mpanao politika journaliste malaza zany. Iza koa Michel Leclerc, Bibi King, Michel Bachelet fa tsy Bachelot le mifinonon-dralahy. Iza koa Franz Beckenbauer, maromaro raha zay no tiatsika fantatra zany. Ary célèbre daholo Silvio Berlusconi, Pierre Bézier, Tristan Bernard asa raha fantatrareo zany na tsy. Fa de maro Alexis Bledel raha parekely veloma daholo tompoko mandram-piona samby ho tahirin'Andriamanitra isika mianakavy. Rapitso ny fotoana defa hira kely. Pro Plan Live Clear, a revolutionary Defa happy birthday kely ndratsika natao rapitso sy lehibe mihitsy. Tsy gêné fa reraka any akama. Reraka satria lavitra zany fangalako aina. Sady avy miasa io de magnenjika ny anina. Tsy moramora zany hoe tsy mandray noty zany ianao fa tonga de kapoka tsy maintsy alahatra tsara ny ide. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour.